mamenatra taloha. Fa rehefa tato amin'i Jesosy, tsisy tokony mamenatra anatsony. Ianao koa tiako ohatr'izany. Andriamanitra efa mitahanao fa zao, anao kitapo profetika kely tsika. Le fitahiana avy any an-danitra hosotomintsika midina. Onera laso ifakire. Yo, alevo, sotomy fotsiny le anjaranao. Yo, 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 yo. Ary amin'ny ilany ray, alevo avariany ray. Yo, 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 yo. Is. Alive one. Go. Eno kely vetivety. Misy olona ho tahin'Andriamanitra. Ary ianao le mandeha tongotra iny anomboka hitondra fiara amin'izay. Ataovatry mitondra fiara ane ny tananao hoe. Ataovatry mitondra fiara. Yo. Avelio amin'izay. Yo. Awudun. Go. Asi burakura kama fa Jesasi. Rasawe mi fali mirabu. Va platike. Ai que teu tananau. Luanau. Mi fali mirabu. Va platike. Ai que teu tananau. Luanau. Maria nawe, mama puta nawe, azam sale, abaina buka matona dese, na dese mi papa desando. Maria nawe, mama puta nawe, azam sale, abaina buka matona dese, na dese mi papa desando. Alleluia! Tato Dio! Fa tsy miady rery ianao. Misy lehilahy mahery miaraka aminao. Jesosy ny anarany. Izy rery any ny afaka iadinao. Raisy ny baibolinao dia mba hijery tenin'Andriamanitra vitsivitsika. Ao amin'ny bokin'ny Joshua toko voalohany. Joshua toko voalohany. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenin'ny soratra masina eo amin'ny 15 sy ny 19. Koa mahereza sy mahatanjato tsara ianao sy tandremanao anao araka ny lalàna rehetra zay nandadiny Mosesy mpanomboka anao. Aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity. Fa saintsaina andro manalina sy tandremanao hanao araka sy rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Toizantsika ny vaky ny teny Daniel toko voalohany. Ao amin'ny bokin'ny Daniel toko voalohany dia ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Daniel ny tao ampony tsy andotony tenany tamin'ny anjara anina
avy tamin'ny haniny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony. Ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Dia nataon'Andriamanitra nahita fity sy famindrapo tamin'ilay lehibe ny tandapa i Daniela. 9:12. Dia hoy Daniela tamin'ny mpiadidy izay notendren'ny lehibe ny tandapa ho mpiadidy an'i Daniela sy Anani sy Misaela ary Azaria. Masina ianao, izao toetra afilona izay mpanomponao, ary aoko omena anikotrana hoaninay sy rano hosotroanay. Dia aoka izana eo anatrehanao ny tarehanay sy ny tarehan'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy tamin'ny han'ny mpanjaka, ary arak'izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanak'izany teny izany izy ka nizaha toetra azy afilona, ary no nitapitra ny afilona dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehy noho ny an'ny zatovo rehetra izay nihinana anjara avy tamin'ny han'ny mpanjaka. Vakitsika farany filazantsara Mateo 5:7. Toy izao ny fivakan'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo ny 5:20. Koa amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany ka mankato azy. Dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany. Nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorona ny tranony teo ambony fasika. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany. Dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Ho tahiny Tompo manokana anie izany teny izany ho latsaka ny amponao ary ho tanteraka aminao ilay tenin'ny Jakoba 1:22 manao hoe faoko mpakatao ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Aleloia. Imbetsaka no misy mpanompon'Andriamanitra mametraka fanontaniana ohatr'izao. Inona no ataoko mba hananako faharetana amin'ny fanomponan'ny Tompo? Inona no ataoko mba ho voatahiry? Ny mpino dia mangetaeta ho tehiriziny Tompo hatramin'ny farany. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur dia mametraka n'izany fanontaniana izany hoe inona ny ataoko mba hatonga ny vahoaka be dia be ho antso izay nitoriko ny tenin'Andriamanitra aritra hatramin'ny farany. Dia samy manao mampiasa karazana stratégie maro isan-karazany. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra sy ny mpino ahatonga azy ho voatahiry. Misy olona dia gaga mihitsy hoe nanaovan'Andriamanitra fahagagana be, fahagagana fa tsy voatahiry, verin-dalana ihany ny farany. Misy olona tena nanaovan'Andriamanitra fanasitranana mahagaga efa nialany any an-tany amin'ny mpitsabo rehetrarehetra, fa rehefa notoriana ny tenin'Andriamanitra ka natao ny vavaka indrindra tato amin'ity trano fivavahana ity dia maro tamin'ireny olon'ireny ny sitrana. Ary androany na dia tsy hanao vavaka be fanasitranana ho anao aza ka raha sanatria marary ianao ao anatin'ity toriteny ity dia raisy ny fanasitranana ho anao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona nanaovan'Andriamanitra, valian'Andriamanitra ny vavaka ataony, na vidy tany, na hazo trano, na hazo zazakely, na hazo vady, na vita ny visa, vita daholo ny passeport, tena fahagagana re tsy ohatran'izany. Fa ny mahavariana tsy vitsy amin'ireny olon'ireny no ny hemotra. Ary zaza nisy fotoana nametraka fanontaniana ny amin'izany sady miferitsaina hoe Tompo, fa nahoana kosa
olona efa mba novonjenao zao, olona efa mba nanaovanao fahagagano zao, efa nijoro vavolombelona teo ambony pilipitsy, fa maninona lay olona tompo no tsy ho voatahiry? Nahoany reny olona reny tsy manompanao intsony? Hovaliana eto ny valiny androany. Aleloia. Eno tsara ny le tantara I Mosesy dia nampanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe, ary tsy mbola nisy tany alona taty aoriana na vitany zavatra vitany Mosesy hoe ranomasina mena misokatra. Fahagagana sa tsy fahagagana? Rehefa maty Mosesy dia hoy soratra masina mantsy Joshua hoe mahereza somatanjaha ianao, fa tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao. Dikan'ilay hoe tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao dia zao: zay fahagagana nampanaoviko amin'ny Mosesy azoko ampanaovina anao tsara. Zay fombana nataoko tamin'i Mosesy azoko atao aminao tsara. Fa nametraka an'izao teny zao Andriamanitra, nametraka an'izao teny zao Andriamanitra, ary tsara ampidirinao ny anaty sainao tsara ty teny ty. Ozy ny tompo rehefa avy nitsodrano an'i Mosesy: aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andreo manalina, hitandremanao arak'izay voasoratra eo. Ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Sady ambinina zay? Sady ambinina. Zany hoe Andriamanitra zany dia matotra tsara, entitra tsara, tena nazavainy tsara mihitsy hoe raha tianao nitovy amin'ny Mosesy, tsy ilay osotra any amin'ny Mosesy loatra ny mahamaiky, tsy ilay osotro Mosesy loatra ny tokony hodonginao hoe tompo ary tsy hay ato anatiko ny osotro Mosesy, tsy zay loatra. Fa natery an'Andriamanitra dia hoe mitady lehilahy tanora tahaka ny Joshua hankatoha isaintsaina iaina araka izay voasoratra eo ozy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nampanantena ny Joshua hoe isy fahagagana isak'izay mihetsika, tsy izay ny nampanantenan'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa ny teny tamin'i Joshua: Joshua, hitanao ty boky ty, hitanao ty teniko ty, hitanao ty soratra masiny ty, omenanao izy ty, dia saintsaina andro manalina dia tandremo zay voasoratra eo. Dia rehefa avy mitandrina sy mankatoa ianao dia ho hitanao ny vokany, fa sady alavorary ny lalanao ianao, sady ambinina ianao. Aleloia. Hitanao ho antsika zay manatrika eto, nampino na vahiny saina na fianakaviana, ngamba efa mangozozo ny finoanao amin'izao fotoana izao. Misy hery ratsy mitady ampidaraboko anao, ary efa karazan'ireny olona pepenao ohatran'izao reny ny soroko ao hoe mahereza moa, hoe mahereza andao moa, hoe zany ve dia mandao moa, ndao moa hivavaka. Efa tambatambazana kely, tsy mety tafahorona, tsy mety tafajoro mihitsy. Tsy hoe tsy namaly vavaka anao kosa Andriamanitra, imbetsaka Andriamanitra ny namaly vavaka anao. Aleloia. Ary ianao tsy hivavaka zany raha tsy nahita zavatra nataon'ny tompo. Fa matoy ianao ny vavaka, misy fahagagana efa niraisinao tamin'Andriamanitra, misy valim-bavaka efa niraisinao tamin'Andriamanitra. Aleloia. Fa ndraindray mitady angozozontsika, ndraindray tsika mitady tsy afatra tsara ny finoantsika. Mampatsiahanao ny Baiboly androany ny zavatra tokony ataontsika raha lasana bavy, dia miverina ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Maninona hoe miverina ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, miverina amin'ny fijoroana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahagagana tsy mampiorina antsika izany, ny valim-bavaka tsy mampiorina antsika izany, na isy maty mitsangana azy tsy miorina izany ny olona, fa zao ihany ny zavatra kiray loha mampiorina anao dia ianao mankatoa ny tenin'Andriamanitra, ianao mijoro ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Aleloia. Zany natonga an Jesosy dao bavaka tsika kely le teny Jesosy teo, Matthieu 7 manomboka amin'ny 1:24. Jereo tsara io teny io misy sokajina olona anankiroa eo.
io olona anakoroa io izy dia samy mandreny teny, samy mandreny teny, mpitoro teny anankiray, micro anankiray, samy sofina anankiroa no miaina. Fanazavain'i Jesosy tsara fa izay mandreny teny kozy ka mankatoa azy dia oarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy, mandreny teny dia mankatoa. Tadidiko foana fijorona vavolombelona anankiray izay, tantarana vehivavy anankiroa tena mitovy mihitsy ny zavatra nazo an'ireto vehivavy reto. Narary kibo, tarao lehibe kibo be reny, le ohatrany hoe bevoka, mialatsiny, ohatrany hoe bevoka fa tsy bevoka izy zareo fa rano be ny eo anatiny. Dia ny zavatra nahavarinana azy za mihitsy no toroteny ohatr'izao. Rehefa vita le toroteny dia zao ny toroteny, dia ozy ny filazana hoe miverena amin'ny latsinainy ianareo zay mila traitement na délivrance. Samy tonga izy anankiroa le latsinainy, ary ny tena nahagagana dia zao mitovy mihitsy ny orana tongavany, ny aretiny mitovy, ny orana tongavany mitovy, ny pasterana nray azy mitovy. Za tsy olona kambana fa za ihany, tsy kambana za hitanao io, ray ihany niraisiko le anankiray. Dia rehefa nandray le anankiray voalohany dia nanadiady azy teo hoe mahatonga an'io aretiny io sy ny sisa. Efa nitsaboana tamin'ny mpitsabo, nitsaboana tamin'ny mpitaiza, nitsaboana tany amin'ny dokotera fa tsy mety sitrana mihitsy. Dia esorina le rano dia vao mainka mibotsina dia tsisy vahaolana nitsony. Dia zao zany tenin'ny olona mantsy anazy manao hoe mandana makany avaony oloko. Dia tonga izy. Dia nambarako tamin'ny teo sitrapon'Andriamanitra, hitanao io aretinao io dia araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy fahafatesana ny anton'io fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao zao raha ohatra sitrana tany amin'ny mpanompo sampotany dia tsy tonga teto ianao, na sitrana tany amin'ny dokotera dia tsy tonga teto ianao, fa misy hevitra Andriamanitra mahafinaritra ao ambadika io. Ny problema tsy voatery ho ratsy, ny miatrika ny problema ratsy, fa ny problema tsy voatery ho ratsy, fa misy fotoana reny olana reny mihitsy no kifekely isotoman'Andriamanitra ny olona anatona azy. Halleloja. Indraindray tena voageja manodidina mihitsy ny olona, tsy hitany intsony ny lalako ombana. Rehefa tapina ny lalana varatra Simon rehefa natsinanana, mbola misy lalana anankiray farany avy any ambony, io no azonao atenaina. Ho anao zay tapidalaka le okizay ny fampiasanao mokodohanao lalana anankiray sisa azonao ale io lalana misokatra avy any ambony io. Halleloja. Dia rehefa nisaka tamin'io ramatoa io dia niteneniko tamin'ny tsara, hitanao raha voniny ianao anao sitrapon'Andriamanitra, esory daholo ny ody ratsy rehetrarehetra, reny lambalambana tromba ny anatin'ny tokantranonao reny satria reny mahatonga an'io aretina iny fanompona ny reny zavatra eny noho ny tsy fahalalana. Dia ozy le ramato, ho aizatsony moa pastera, tena vonina ankatoa zay lazainareo ninona lazainareo ao ankatoavitra pastera, ary na ho faty ana ho velona hanompo an'Andriamanitra. Za tonga dia nanana fonona koa tatanatiko manao hoe velona ty ramato ty. Alleluja. Nataony délivrance. Dia niraisina indray le anankiray. Rehefa niraisina indray le anankiray, mitovy an'izay ihany ny teny nalaoko ny vavako. Kina moa ny teny nalaoko ny vavako ankoatr'izao fa izay ihany ny teny nalaoko ny vavako. Fa le fandraisako an'le faharoa indray dia izao. Tonga dia hitanao mihitsy ny paoziny hoe olona tsy ho sitrany ty. Izy marary ndray no miavonavona. Izy anontanianao ohatra ny tsy hiteny. Izy be kibo be ndray. Tsy hitanao zay andraisana azy. Miverina ianao amin'ny latsinainy dia manaraka teretomana délivrance.
ay mety tsy ho afaka nefa za marary tsy hitako hoe ahoana zany ny ataoko sahirana zany zao raha mahitsy zao ny kiboko efa ngeda be io hoe inona ny atao hoe de zao ny zavatra nahagaga tonga ihany izy tonga inefatra isan-kerinandro tapitra ny 3 volana ilay rahamatony raisy voalohany velona somatsara lasa mpanao délivrance mpiandro mpandroka devoly fa le ramatoa faharoa tapitra ny 3 volana nandefa sany fianakaviany firapara zay manao hoe amina la lehibe nao mpandrenesinareo fa niavana ohatrohatra zao ny ivavahana teto iny de lasa nodomandry hitanao ny masamy hafa azy ny masamy hafa azy de ny anankiray tonga de pose ny olona mankato fa ny anankiray fanasitranana fotsiny tedaviny miracle ny tedaviny nefa ny fagagana tsy mampiorina ny olona ao amin'ny tompo fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no mampiorina nao amin'ny tompo ho anao zay mandalo tafio-drivotra am'izao fotoana zao mifofofo ny tafio-drivotra mitady ampiosogosona anao tsy hivavaka tsony ary misy amintsika tonga eto efa leo fivavahana be de be ny olona mana ratsy tena mana ratsy hoe zao fivavahana miosogosona angaby ianao am'izao fotoana zao mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy manaova ny tahaka nyity ato amin'ity Matitoko fa fita ny 4:20 ty nazovony mandrezany teniko zany ka mankato azy de oarina amin'ny lahy anankiray manan-tsaina zay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Alleluia mankato ny tenin'Andriamanitra fa misy lay lehilahy adala ozy soratra masina fa izay rehetra mandre ozy io any magaga mandre koa le nanorona ny trano de ambony fasika fa zay mandre zany teniko zany ka tsy mankato de oarina amin'le lahy adala zay nanorona ny trano teo ambony fasika ary latsaka ny ranonorana latsaka ny tafiotra ary loza ny fienjerana raha mba tonga mitony toerana fivavahana ohatran'izao tony ihany ianao marina fa eno fanasana fa araroto ny fotoana tahaka an'izao iverenanao ankatony tenin'Andriamanitra iverenanao tena iaina am'izany sitrapon'Andriamanitra zany halleluja nisy teny nivakitsika teo bokin'ny Daniel toko voalohany izy efatra amin'ny rahalahy Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego de voantso tao andapa izy efatra amin'ny rahalahy reo rehefa voantso tao zany izy de tonga de ozy izy Daniel hoe tsy mety amintsika ny mihinana ny hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka sy misotro ny divainy satria raha ohatra izy ka mpanompon'Andriamanitra tokoa nefa iboboka divay sy iboboka toka de ohatrany manala baraka n'ilay anaran'Andriamanitra de ozy ho baiboly ary Daniela ny tao ampony tsy andotony tenany amin'ny anjara hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka na ny divay zay fisotrony tena elo le sitrapon'Andriamanitra de ozy Daniela na de eo anatrehan'ny olon-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena azy de voninahakatoanao ihany Andriamanitra voninahakatoanao ny mahampanompon'Andriamanitra mahatsiryavana tsy eny amasom-bahoaka tsy amorindrina efa nohatra zao ny tena mahampanompon'Andriamanitra tsy enao manonona ny fiadanan'ny tompo nondrikondrika ohatra zao no andrefesana fampanompon'Andriamanitra madio fitondran-tena sy manetry teny ianao fa ny zan'Andriamanitra toetra anao mahampanompon'Andriamanitra anao dia any amin'ny miafina manao any ianao any amin'ny miafina any iza ianao any amin'ny miafina any mbola mijoro tahaka ny Daniel, Sadraka sy Mesaka ary Abednego ve ianao any amin'ny miafina any fa izy efatra amin'ny rahalahy de hoy Daniel manao hoe zao rahalahy marina fatanorotsika fa ny fatanorotsika tsy hosombatsika marina fatanorotsika manao asan'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra
fa lay fanahy masina atao anatsika tsy avelatsika andeha vokatry ity fanasan'ny mpanjaka ity. Aleo matahotra n'Andriamanitra toy izay matahotra Nebokadnezara. Ny joro izy efatra amin'ny rahalahy tsy nandoto ny tenany tamin'ny sakafo avy amin'ny hanina tamin'ny mpanjaka. Dia ozy izy Daniel tamin'ilay olona ny fiazy, raha mba mety re aoko izay mba tsy hinana n'ireo sakafo reo, tsy mety aminay reo, tsy mety aminay misotro toka, tsy mety aminay. Fa raha mba mety hanitsotra na omenanay mangahazo, katsaka, sonambo, saonjo, inona koa, vomanga. Na dia matsaotsao aza le mangahazo zao dia aleo hohanina ihany. Metsy mitsy ny teny Daniel. Io tsy le sakafo mafilotra be nefa tsy fihina. Dia io Daniel mba izao toetra afilona izay. Izana toetra fahafiry ohatry afilona. Izany hoe ao anatin'ny 10 andro raha mba azo atao mba izao toetra izay. Mizana toetra afilona tokoa zareo, tapitra ny afilona, mandimandina aoko izany izy efatra amin'ny rahalahy no lay namany izay nihinana avy tamin'ny anjara haniny mpanjaka. Ny fankatoavana dia mitondra tsy atsara toetra ihany fa hatramin'ny atsara tarehanao koa. Dia iova raha lasana bavy. Ho anao izay tsy manana fiadanam-po, tsy manana fifaliana, tsy misy fitsarana, mitebiteby andro manalina, feno tahotra andro manalina, banga zavatra ray loha ao aminatinao ao. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay tokony ho ankatavinao fa tsy ampy. Ivereno zany androany, ataovy zany androany. Aleloia! Ataovy zany androany, fa raha ataonao zany androany, za milaza marina aminao, jereo tsara ny faran'ny tantaran'ny Daniel, fa tsy misy olona mankatoy zany raha lasana bavy malala ka hipetraka amin'izao. Fa ny lalany marina ozy ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fipokany voamaraina, miamazava, 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 miamazava mandratatao vonany andro. Aleloia! Ny olona mankatoy, ny olona mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy amin'ny fahamarinana, na ho alentika aza tsy mety milentika. Nalitona azy marina fa mety hosorana fotaka, fa iny izy ho nosorana fotaka iny, ny izy manoso-potaka, Andriamanitra manosotra azy amin'ny osotro ny fanahy masina. Aleloia! Aleloia! Misy olona mety manendrikendrika anao, manao tsinitsinina anao, ianao nefa tena ozy ianao mba mpanompon'Andriamanitra ihany ala dia atao an'izany, za tsy nanao an'izany, maninona ny atao an'izany. Ampahiriziko anao androany aza mitanondrika, dia aza kivy, aza mifamaly aminy, aza mamaly ny telefônina antsony, aza mandefa SMS any, mamaly bontana any, fa andrasy fa misy zao Andriamanitra zao. Aleloia! Ary io Andriamanitra io ho an'ny olona mandeha amin'ny sitrapony sy amin'ny teniny raha lasana bavy tsy maintsy misandratra, tsy maintsy misandratra, tsy maintsy misandratra, tsy maintsy misandratra. Mba hitehaka ho an'Andriamanitsika. Aleloia! 20 taona angarangidina ny fiangonana teto Ambatomaro. 10 taona ny io zany ho atsaka hoe 10 taona mihitsy. Dia enonareo tsara, maro izay tafitra nandalo teto izay. Marina sa tsy marina? Be zay adiny sy teto izay. Ary misy aminareo mpiandraikitra teto amin'ity fiangonana Ambatomaro ity, efa saika ny démissionna tamin'ny anaran'ny tompo. Moa izay anao okizay, fa voazona ihany ianao androany. Aleloia! Tiavatana ho an'ny tompo. Misy aminareo teto amin'ity toerana ity, efa saika nitady lalana hitsoahana, nefa ozy izy ny fanahy masina hitsoaka izy. Eo ihany ianao, eo ihany ianao izy ny tompo. Hitanareo ny anton'io, nozahan'Andriamanitra toetra afilona ianao. Natao inona hoe? Nozahan'Andriamanitra toetra nandritra ny afilona ianao. Feno ny afilona androany
firy androany 5 volana aogositra taona 3 feno ny afilona. Jereo ny boky ny tantarany Daniel fa tao ampaditsy ny fizatoetra afilona ka nahatonga azy mijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe tsy ato tao ambadika io fa nanomboka ny sandratra tsikelikely sandratra. Ianao mantsy rehefa manomboka amin'ny sandratra inona moa ny azony mpanentsika tao? Mitazana manao ohatr'izao dia manongotra volombava manao ohatr'izao ny azony atao hoe reny izy reny zay sisa ny azony atao. Aleloia. Ny vavan'ny olona tsy azonao ferana hitabataba, ny vavan'ny olona tsy azonao ferana tsy teny ratsy, fa mijoroam-potsiny zao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Teniko foana ty, aoka ianao be mokondoha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aoka ianao be kirina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Aleloia. Mijoroa. Fa raha tena mijorontsika raha lasana bavy malala, raha tena mijorontsika ho hitanao any totoy ny tantaran'ny fiainanao aoriana kely eo ho atsika tanora tonga tamin'ity toerana ity mitady asa angamba ianao tsy mahita mihitsy dia lasa ny sainao indraindray hoe nianatra nanao fianarana be, nandany fitotoana tao aorianana azahoako baka, zaho aty misoma tsy tanao zay atao. Ny manahirana amin'ny olona manam-pahaizana zany, ny manahirana azy dia ity, izy tsy mety hanomboka zavatra kely no le fianarana nataony, fa tonga dia hoe hiasa ary amin'ny trésor, hiasa ary amin'ny BMOI, dia ho an'ny Frantsa hiasa za mila mikarama 80 millions isam-bolana. Le izy nefa ndraindray tsy tonga ny amin'izany dia miteraka ratra ao anaty, miteraka ratra ao anaty. Ireo manohana ny fitondrana moa dia manana ny olazainy izy hoe tsy maintsy ho tafiditra ao ihany any ray andro any raha mbola miverina eo ny orange. Fa ireo tsy manohana ny fitondrana indray dia hoe tena zao fitondrana zao mihitsy no tena mamotika ny hoavinay. Sa manana ny filazany ao, sa manana ny fomba filazany. Fa eno tsara ty zavatra teneniko aminareo ty, eno tsara ty zavatra teneniko aminao ty. Eo amin'ny sampanan-dalana ka mihidy ny lalanao, tena very hevitra tsy hitanao tsoro hoe hoaiza ho any aninona, ho any aninona. Eo amin'ny tambolo ny fahaverezan-kefitra angamba ianao zao amintsika amin'ny teny zao, tsy hitanao zay atao. Ny taonanao mihamandroso, zay zavatra ataonao nefa tsy manjary. Te ampatsiahanao fotsiny aza mbola mikoropaka aloha, teneny ao akaikinao, don't koropaka hoe. Ahoana hoe? Don't koropaka fotsiny, aza mbola mikoropaka aloha. Raha mba fantatrao fa ny olona tsara fifaraisana amin'Andriamanitra, ny olona mpakatoa an'Andriamanitra, ny loharano ny zavatra rehetra dia avy any ambony. Avy aiza ny loharano? Ozy ny Baiboly manao hoe ny loharanoko rehetra dia avy any aminao. Raha vao mikoropaka ianao, miletrika ianao. Fa na dia eo amin'ny tanimbolo ny fahaverezan-kevitra ianao, dia zao ny ataonao manomboka androany. Jesosy eo, misy lalana no manao misy toerana tsara efa voamanao tsy maintsy mahavokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny toerana misy an'andro any, tsy ataoko masakana ny fankatoavako ny teninao, hanamasy tena Tompo, tsy hiverina aminao Tompo, tsy monomonina tsony Tompo, hiverina amin'ny fankatoavana ny teninao Tompo. Amin'ny fotoana tsy ampozina mitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy, misy varavarana mahagaga ho sokafan'Andriamanitra, misy lalana mahagaga ho sokafan'Andriamanitra. Aleluia, aleluia.
mba fantatra re moa fa tsika mpanompon'andriamanitra misy toerana sahaza efa voahomana ny tsirara iava. Misy lazao an'izay ny aokakinao, misy toerana sahaza efa voahoman'andriamanitra ho anao. Alleluia, alleluia. Tanora 17 taona Josefa tompoko no nanomboka nandalo ady. 30 taona, zany hoe nandritra ny 13 taona teo eo no tao am-ponja. Inona moa no tombontsoa ao am-ponja? Tsisy tombontsoa ankoatra ny mangididy eo satria lany kongona. Dia mijery ny film ataon'ny voalavo sy ny totozy, hoe ay ve zao ny voalavo sy ny totozy efa miady. Fa i Josefa, ny fomba fijeriny Josefa tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Izy tao am-ponja tao nendrika andriana nangalabadin'olona na tonga nazy mitsofoka tao. Nefa Andriamanitra moa mpandinika ny vosiny fo. Mahita ny olona tena mankatoa azy hoe tsy nanao an'izany, nefa dia nalefa tao. Dia rehefa tao anatin'ny fonja io Josefa, inona ozonareo ny zavatra nataony? Tsisy asa fidiram-bola izy tao, tsisy business azo natao tao, fa ny zavatra nataony nampitombo an'ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatiny. Misy fahasoavana be. Nasoto ny vavaka Josefa, zarany aza nisy 13 taona, tompo ampitombo ny fahasoavana ato anatiko, aiza mo tsisy lalana ombana, ivoaka ianao masika be ny pénitentiaire. Itsoka ny fontsy ianao tonga dia ozy ny olona manao hoe nisy lehilahy anankiray atao hoe Josefa zanaka Jakoba, nitsoka ny fonja, zay mahita azy dia atsoy ny telefona numéro ohatr'izao na tonga dia tofiro izy ho aty. Josefa tsy nanao an'izany, fa tao anatin'ny fonja tao. Jesosy eo manamasy tena, ampitomboky ny fahasoavana tao anatiko ato. Tsy ala aminao zany mafy zao lalana izorako zao, fa za tsy ala aminao zany, za tsy ala aminao zany. Alleluia. Nanomboka ny tombo ilay fahasoavana tao anaty. Ary izy tao ihany koa tsy hoe mitombo fotsiny ny fahasoavana tao anatiny, fa mba fantatrareo ve mbola nianatra izy tao. Tsisy mpampianatra fa nianatra momba ny fitantanana, nianatra gestion, nianatra ekonomia, nianatra momba ny marketing, satria efa naseho an'Andriamanitra azy manao hoe indray andro any sy tantana firenena ianao. Tsy nofinofina fotsiny no hitantananao firenena, fa atao anatin'ny fonja ianao mianatra ianao. Alleluia. Raha mbola tena ao anatin'ny ady ianao, menara tenin'Andriamanitra dia menara zavatra hafa. Ampitomboy ny fahalalana, ampitomboy. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ny zanak'Andriamanitra tsy mijanona amin'ny abadona, fa mitombo hatrany hatrany. Lazao na wakaikinao mila mitombo ianao hoe. Alleluia. Alleluia. Tamin'ny fotoana anankiray tsy napozina, nanofo Farao. Zavatra nampalahelo kely anahy, nisy fotoana namaky an'io tantara io dia ontsa ny foko. Rehefa nandika n'ilay nofo n'ilay lehilahy niaraka tamin'ny tao Josefa, dia ozy Josefa mantsain'ilay namany manao hoe rehefa mbo tafavoaka somatsara ianao dia mba tsarovy aho. Fa rehefa tafavoaka somatsara le rangahy, tsy nahatsiaro an Josefa. Hitanao mety misy namanao efa tafavoaka amin'izao fotoana izao, tsy mahatsiaro anao, aza mampiferitsaina, aza miferitsaina hoe tafa rianina dia tsy te halala ntsony, tafa dia tsy te halala, sy aloha tsy te halala any. Alleluia. Alleluia. Misy toetran'olona mihitsy manao an'izany, rehefa tafa izy adininy ianao. Naman Josefa tafa, adininy Josefa. Fa na dia teo azy zany, tsy nandoto ny fony tamin'izany Josefa. Ozy izy Josefa manao hoe opportunité afaka mifandray amin'Andriamanitra ny mbola fijanonako ato. Nivavaka Josefa, nivavaka, nifandray tamin'Andriamanitra. Nisy fotoana nanofo Farao, very hevitry Farao. Iza ozy nareo tsy maintsy natsoa, tsy maintsy niantso amin'ny Josefa. Ny fotoana nandratan'Andriamanitra nao efa tsy ho ela. Alleluia. Alleluia. Ao ambadiky ny fizirizirianao amin'ny fankatoavana tompoko,
dia ambaraka amin'ny fomba ofisielina androany ao ambadiky ny fakatoavana, ao ambadiky ny fakatoavana, na manadino anao aza ny olona rehetra, na manadino anao ny namanao, mety miavina kely aminao mipiraita-po aminao sasatsasany. Ozy izy manao hoe fa samy manambadiny se fa samy mamelona ny ankohonany fa fampidipiditra fa manahirana be zay koa ny aty fa manambady manahirany ary zany bipabipa ohatrany foana. Adinony ianao satria tafy izy. Falazaiko aminao ny olona mankatohatra ny Josefa tompoko, ny lalany marina ho ataka ny fokany voamaraina izay mihamazava mandrapita tao vonany andro. Aleloia. Ity fafolo taona ny trano fivavahana vahao ny oloko eto amin'ny boaty maro le moanoti dia fotoana anankiray tsy anadinon'Andriamanitra anao mandrakizay. Aleloia. Tsy anadinon'Andriamanitra anao mandrakizay. Raha vonina ankatoa, vonina iverina ianao, vonina namaso tena, vonina ijora amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Tandremo azavarina mivavaka fotsiny. Azavarina fotsiny mivavaka. Azavarina manao adidy, atao foana zany. Azavarina amin'ny endrikendrika fivavahana ivelambelany. Fa jereo ny tenin'Andriamanitra. Tompo, akatoanao ohatry ny adinidiniko ny teninao, vonina akatoanao Andriamanitra. Haleloia. Misy tatoato tsy haiko nanomboka teo eo amin'ny 5 taona teo eo, dia masitsika kely ny fanenjehana, ny fanaratsiana ny fiangonana, indrindra toy ny fiangonana mitabataba ohatra antsika itony. Mpangorombole, mpangorokareny, mpanao an'izao tsy andrasa zalahy dia zay ny anaovany anio tsy fahalalany tsy atao mandoto fo, na mandoto fo kely ihany aza indraindray. Aleloia. Fambazonareo ve raha mitory ny fanatitra ny mpanompon'Andriamanitra? Angamba tsy nisy mpanompon'Andriamanitra mitory teto nandritra n'izay 10 taona izay raha tsy mpanompon'Andriamanitra hafahafa mihitsy. Hoe tsy maintsy manao rakitra ianao, efa miteny aminao azay, ary tsisy manara-maso anao te iny ihany avy any am-panotokana, ohatrinona ny azy, iny ihany avoatsy kadadramano, ohatrinona ny azy, iny ihany navariam-bo mahitsy, mbola 200 foana hatramin'izao 10 taona veraka mbola 200 foana. Tsisy manara-maso an'izany. Fa matoa ny mpanompon'Andriamanitra mampianatra, mamafaza dia mijinja. Izay ny prinsipa ny Baiboly. Haleloia. Tsy ny olona rehetra ny mahazo an'izany teny izany, afaka tsy mankatoa ny olona, fa zay mihitsy ny atao anatin'ny Baiboly. Zay ny ao anatin'ny Baiboly, na Baiboly teny anglisy, na Baiboly teny frantsay, na voadika amin'ny teny grika, na amin'ny teny armenianina, na amin'ny teny malagasy, na dika teny amboniny eto Madagasikara, na katolika, na témoin de Jéhovah, na témoin de Jésus, na témoin de Saint-Esprit, dia vakio ny Baiboly. Fa zay mamafy no mijinja, zay mamafy be dia mijinja be, zay ny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao. Aleloia. Matoa zany voasoratra, tsy natao ana sekta zany teny zany, fa natao atsika rehetrarehetra zany. Aleloia. Natao an'iza hoe zay fiangonana na ivavahanao tsy olana Andriamanitra tsy eo anatrehan'ny tompo zany rasana vavy malala, tsy misy rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra tsy misy an'izany manao hoe fiangonana avy ary amin'ny fiangonana ohatra zao mandroso ianareo rehetrarehetra. Ny fiangonana avy ananina nampanaino lakolosy ny 70 nareo indray zao. Ianareo tsisy lakolosy ireo mbola niandry kely, tsy misy an'izany any. Fa ho tsaraina araka ny asan'ny olona rehetrarehetra, tsy isam-pianakaviana, fa atsoina tsiraray. Ianona avy any akadiny ramamy mandroso ianao, aseho eo amin'ny écran be eo ny zavatra rehetrarehetra nataonao, dia andrefeo ianao amin'izay fotoana izay, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao, ho tendreno mpanapaka amin'ny be, midera ny fifalian'ny tomponao. Aleloia. Aleloia. Ianona avy any andray soro, lo 2 F 16 andray soro,
mandroso ianao dia ho adininy eo ianao fa tsy hoe aizanareo no mibavaka hay tao amin'ny espasy mamonjy no nahitako anao izavy nivavaka niaraka taminao tao amin'ny espasy mamonjy tamin'izany fotaona izany dia nanokotra saika tatania moanao tany tsisy anaram-piangonana ny tompoko ianao no atsona tsiraray halleloia zany tena mialatsiny amin'ity teny ity zany mahagraviny hoe mety tsara velatsiny mody masina mody mivavaka mody mpanompona Andriamanitra io masin'olona nefa any amin'ny afinany zavatra hafa mihitsy zay ny mahagravy an'io satria hita samy hita toetra miariary eo anatreny fitsaran'Andriamanitra ny malaza amin'ny baiboly halleloia miariary raha mandriany zao toriteny zao ianao araroty mba hakatoavana ny tenin'Andriamanitra halleloia ny andraikitra dia zany mamaritra ny tenantsika ao Kristy reny andraikitra raisinao reny na groupe d'accueil ianao na mpanao délivrance ianao na louange ianao na tsy haiko ianao mpahandro sakafo ianao mpahandro hen'omby sy tsaramaso mpilalao gâteau ianao mpanao lasary karoty ato ianao andraikitra reny fa tsy miantoka amin'ny famonjena reny fa ny fetohana ny famonjena dia tsotra be raha lasana bavy malala mila mankatoa mila mankatoa halleloia halleloia ny chauffeur anankiray tsy nianatra auto école dia matetika manao accident satria tsy fantany lalàna ny fifamoivoizana ny lalàna tsy mahavonjy fa ny fankatoavanao io lalàna ny fifamoivoizana io sy ny fanajanao an'io dia miteny aminareo tena miaro ny olona tsy hotratry ny accident ohatr' zany ty lalan-dandry ty ohatr' zany io lalan'ny fitahin'Andriamanitra io tsy mahavonjy ny soratry fa ny fankatoavanao an'ilay voasoratry no atogavanao any amin'ny fiainana mandrakizay manaitra anao amin'ity fotoana n'io ity raha lasana bavy malala misy amintsika reto ny mahafinaritra dia tena mbola mahery tsara fa gamba misy amintsika tratra ny tafidrivotra somary ohatran'ny mangozozo kely mangozozo hoe tompo toany mba tsy ova lalana tompo kely sisany dia enjery zao ny atoroko aminao androany tianao Jesosy tianao ny tompo miverena raha reraka ianao fa manangana anao Andriamanitra raha lavo ianao ny folo taona ianao nivavaka teto amin'ity toerana ity ngamba nisy fahalavona ianao atany amin'ny fito taona lasa tsisy nahita io fahalavonao io efa manangana anao ny tompo zao amindra fo aminao izy ary ozy ny soratra masina manao hoe ary amin'izao sisa izao aza manota intsony ao anao zao soratra masina amin'izao sisa izao aza manota intsony farany amaranako azy amaranako azy tenin'Andriamanitra anankiroa no vakitsika Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy efatra amby telopolo dia io baiboly manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo eny aoko tahaka ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia Romana toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahenina ambin'ny folo tapany voalohany dia ozy ny soratra masina manao hoe miraisa saina ao anao izy izy miraisa saina aty amin'izay ny masotsika raha azonao matao ny zavatra anankiray raha tiana ho tafatsangana foana ary tiana hoe aharitra ny fitsanganany na orinasa na tokantrano indrindraindrindra fa fiangonana toronatsy amin'ny tony asan'Andriamanitra tony dia fanaharoa ny miasa na lay olona manaky ho tarihan'ny fanahy masina na lay olona manaky ho tarihan'ny fanahy ratsy ary ny zavatra mahavariana amin'ny tony asan'Andriamanitra tony dia na dia olona efa mafana fo be elany tezana tamin'ny fanompoana ny tompo azy sarotra mihitsy io manadio fo io sarotra io moramora no mitory ilay teny manao hoe fa sambatra ny madio am-po fa izy no mahita an'Andriamanitra mora be no mitory amin'izany fa sarotra ny mankatoa azy
ny tenin' Jesosy dia hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo zany ny afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ny afantaran'ny olona fa mpianatra ny tompo ny olona ray dia izy manino izy ny soratra masina mifankatia. Mifankatia zany hoe ao anatina fiangonana, ao anatina fiangonana na misy zavatra mahavoadonanao mafy aza, tena eninao marary midomy rahalahy ihany na ny foko, tena tsy zakako tsony, aiza ve za mpanompon'Andriamanitra, tsy napoziko mihitsy ny vavana, izy latao mba ho rahalahy ampaherinay, zandray no nidominy marary ah. Raha voadony ianao tokony efa hiomana ianao fa tsy maintsy ho voadona. Ary za dia miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy androany, na hivavaka ao amin'ny firaisan-tsaina azy tsika eto androany, mbola hisy andona ihany ianao. Ary na ozy azy ianao manao hoe tena voadona foana ao ambatomaro ao, fa andeha hitsoka ny atsara honenana andana mitsokany, ahitanao azy. Fa omeko roa herinandro ianao dia voadona any. Eo indray ianao voanenina maozy ianao manao hoe ndi hiverina any amin'ny tanàna ihany ah, ndi hiverina aty amin'ny tanàna ianao voadona koa. Fa ny olona fa miomana ny ho voadona dia tsy ho voadona mandrakizay. Alleluia, alleluia. Misy olona foana tsoroko amintsika mihitsy ty resaka ty, tsoroko amintsika ty. Misy olona foana magaga, misy olona ampiasain'ny devoly foana. Tena misy olona ampiasain'ny devoly e. Jesosy zao aza eritreretinareo, Jesosy zanak'Andriamanitra velona, vita batisan'ny fanahy masina sady mpaminany lehibe no mpisorona lehibe, Andriamanitra mahery, mbola tafiditra tao Jodasy. Jodasy aza mbola tafiditra tao. Nefa tsy tokony nanao adsony izy raha amin'izay hoe fifidianana ny mpianatra izay. Raha voadony ianao aza tao maratra ny fonao. Alleluia. Raha voadony ianao aza sombana ny asan'Andriamanitra. Raha marary ny fonao aza sombana ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Ity fiangonana ity dia anisan'ny fiangonana mitsodrananareo amin'ny anaran'i Jesosy, avita trano lehibe sy goavana ety amin'ity fahatra ity. Omen'Andriamanitra anareo ny famatsinany amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny atokavana amin'izany? Miray saina, miray saina, mifankatia, mifamela, miray saina, mifankatia. Alleluia. Miray saina dia maninona hoe mifankatia. Za tsy manao endana mampiaraka daholy. Fa ianao hifankatia, ianao za miaraka amiko zao dia rapisona ihany na. Fa le mifankatia resako eto le tenin' Jesosy manao hoe zany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Katroka tsara ny amin'ny 12 ny tompo anahitatsika hitsangantsika. Eny ary tompoko ianotsika tsara ny fotoanandroany moa zany tena fotoam-bavaka lehibe. Nefa na izany naty zany misy an'ity fankalazana an'ity 10 taona ity dia tahaka ny mariazy rehetrarehetra fa misy fanapahana mofomamy. Isaky ny manapaka mofomamy ohatr' zao dia manazava foana hoe inona moa ny hevitra izy io zany amin'ny fomba malagasy tsy fantatro, tsy malala, za tsy mahay mikabary, fa ny ara-baiboly dia zao. Rehefa tafitan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nanomboka ny latsaka ny mana. Io mana io zany dia mofo midina avy any an-danitra, ary nandritra ny 40 taona dia nisy an'izy io foana ny olona rehetrarehetra samy nihinana azy. Dia rehefa jerena izy aty amin'ny Jaona 4 dia ozy ny baiboly manao hoe za ozy ilay mofo velona nidina avy any an-danitra. Raha ny tsarotsika tsara tamin'ny fiforonan'ny fiangonana voalohany eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia ho mariky ny firaisan-tsainandry zareo dia nisy ny fanapahana mofo tao amin'ny tempoly. Ka ity fanapahana mofo androany ity tena mariky ny firaisan-tsainantsika ary tsy mbola nahita teto ambonin'ny tany, teto ambonin'ny tany tsy haiko ny amin'ny planeta hafa hoe gâteau mangidy.
fa mamy foana ny gâteau ary tsy diso antsara amin'izany amaminy zany ity gâteau an'io ty a dia ho mamy tahaka an'izao ane ny fiarahana hatrany an-danitra alleloia aiza ny antsy na ny meso na ny kiso zao ny anaovana azy a midinonareo e mba alovosary raha azo atao mba alovosary amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fahafolo taona ny fiangonana izao a dia mbola vono iazakazaka ny fiangonana miaraka amin'ny mpampon'Andriamanitra rehetra ao mbola toy zanaka ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe iazakazaka tsika fa tsy ho sasa tsara an'izay fa tsy ho reraka mandra-piveriny tompena amin'ny raha alanitra mirahina sy miray saina tahina Andriamanitra tompo ay araky ny fandaminana dia ao anatin'izay na dia rahantsika ny fanatitra rivo teneny hoe kely tsisa dia hinan-kanina aorianan'izay na dia rahantsika ny fanatitra riva afaka mihetsiketsika tsara ianao manatitra ny fanatitra ao an'Andriamanitra afaka mandroso ianao zay manatanteraka ny fanatitra afaka mihetsiketsika tsara ianao go Mirana tuku maiterana Elia giza Sauce nauri ranka bua buzina Era burabu jitu Mirana tuku maiterana Elia giza Sauce nauri ranka bua buzina Rabu di fumi rana tuku Kapua putizai Ira masana chai Tera wanori la kapua putizai Rabu di fumi rana tuku Kapua putizai Ira masana chai Tera wanori la kapua putizai Significali Tu me tesoare Nena lebe Januari Yaku Tu me mafata chaure Yantu mira visa Significali Vamos lebe Tu me tesoare Vamos lebe Januari Yaku Rabu di fumi rana tuku Kapua putizai Ira rosana chai Tera wanori rai kapua putizai Rabu di fumi rana tuku Kapua putizai Ira rosana chai Tera wanori rai kapua putizai La 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 Rabu di fumi rana tuku Kapua putizai Ira masana chai Tera wanori rai kapua putizai Rabu di
Alleluia! Asifitiaka mafy an Jesosy. Tsembotsemboka tsara mihitsy ianao a. Midina tsara izy rehefa avy eo. Tiaka mafy an Jesosy a. Tiaka ho an'ny tompontsika. Voalohany dia zao mirabanareo zay fiangonana. Za moa tsy solo tena ny fohy be dia miaraka amin'reto mpanompon'Andriamanitra reto tratra nyity 10 taona ny sany fivavahana vaon'ny oloko teto Ambatomaro ity. Ny kely ainy nareo mitondra mambavaka matota afajoro ny fiangonana ary ny mafinatra ny mijery anareo eto hoe nareo mianakavy dia manana talenta daholy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Sorona aminareo fa misy zanaka mpanompon'Andriamanitra, misy zanaka mpanompon'Andriamanitra any amin'ny toerana maro samihafa, any amin'ny toerana maro samihafa. Tena mifokarongony. Le dadany mitory-teny fa le zanany mifokarongony. Ary za tena mahita an'izany mihitsy, misy tena misy an'izany le ray aman-dreny mitory manafaka. Fa le zaza, tsy hoe zaza moa, fa tanora. Aloha tsy toizako. Fa tena mampiferotsaina. Fa mijery an'ireto mpanompon'Andriamanitra reto ao amin'ny sehatry ny asan'ny tompo daholy izy rehetrarehetra. Ka sady fankalazana ny 10 taona ny androany mba fetinareo ihany koa dia rariny raha mba hivavaka ho anareo zay ny zavatra lehibe tena tolotra sy tsofana rano anareo mba ho terizin'Andriamanitra ny anareo dia Andriamanitra ampiasa anareo ary avy aminareo zao ihany koa ny taran'ny firazantsara any France, any Allemagne, any Suisse, any Belgique, any Angleterre, aloha tsy resako angamba ny Afghanistan fa any amin'ireo firenena maro samihafa manerana an'izao tontolo zao ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany nareo sy ny taranakareo. Raha sitrakareo tompoko dia mba manasa anareo hitsangana dia mba ny tananao havanana atondronao makaty mba hivavaka ho an'reto mpanompon'Andriamanitra reto. Samy mivavaka ary hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy 10 taona ny trano fivavahana vaon'ny oloko teto Ambatomaro androany. Io pasteur Johnny nanao ny tsy ho zavatra, ny kely aina na mpianatra, ny vavaka tena tendrombohitra tany amin'ny toerana maro samihafa rehetra. Andriamanitra raha eo matozo azy zao mba tahaka an'izao. Mitsodrano atompo mba hitombon'ny fahendrena, hitombon'ny fahasoavana sy ny fahalalana, hitombon'ny ositra ao anatiny, hitombon'ny ny tanan'Andriamanitra ao anatiny, ho ambininao izy Andriamanitra amin'izay lalana hitondranao azy, ho ela velona zao mpanomponao zao, hitombo fahendrena sy fanetretena, famasinana, nefa tena hotahina miopampana ihany koa izao mpanompon'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitsodrano any pasteur Richard tompo mpiara-miasa amin'ny mpanomponao eto hotahiny ty lehilahy mpanompon'Andriamanitra ty ahery vaika, hitombo ositra, hitombo fahendrena, hitombo traikefa ihany koa ny teny zay aloako ny vavany dia mba hibata fanahy maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hitona olona maro amin'ny asan'Andriamanitra. Raha eo tahinao manokana reto tanora ireto tanora ho modely, tanora vonona hanompo anao, tsy ho raraka, tanora tsy manahirana ny ray aman-dreny, tanora ihany koa tompo ho ampiasainao izao tanora ny zanaka ny mpanomponao zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, hitombo fahendrena, hitombo fahasoavana angetaentan'Andriamanitra foana izao mpanomponao zao tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha malala ny fahasoavanao hikorina amin'reto zaza ireto hitombo ihany koa tompo malala ny fahasoavanao anatin'reto zaza reto tahaka ny tahinao ny ray aman-dreniny dia mba hotahina ihany koa sy ny taranany hotahina daholo reto zazakely reto amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra tompo.
amen. Alleloia. Mirabanareo zay pastera ny fitahin'ny tompo aminareo sy ny ankonanareo dia mahefa be amin'ny asan'Andriamanitra. Teka ho an'ny tompontsika. Alleloia. Zao tena namaranako tanteraka ny teniko eto dia hitsodrano anareo fiangonana izahay efa miatra ny etanolona eto zay amin'izao fotoana zao dia hivavaka ao anao. Alleloia. Rehefa misy mpanompon'Andriamanitra mitsodrano ohatr' zao dia raisolay teny ahoana hoe azo atao hoe fombafomba-pivavahana fa raisolay teny. Nisy tantara anankiray tantara marina tao Afrika Atsimo ty tantara ty dia misy mpanompon'Andriamanitra be taraina zany mpiandraikitra tao anatin'ny fiangonan'le pasteur dia rehefa be taraina foana izy io, inona ny ataoko pasteur, mba tohanao any a pasteur. Dia faran'le pasteur atezitra dia ozy izy le pasteur, ndana rahalahy mambolo-katsaka, ndana mambolo-katsaka mifatezerana. Dia ozy izy lay rahalana ndray izy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia amin'izao io tantara io io lehilahy io no mpanondrana katsaka matanjaka indrindra eran-tany. Alleloia. Zany ara-tsodrano am-pahatezerana. Fa ity tsodrano ity tsisy olona tezitra aminao eto. Faly zay tonga eto. Ary zay mino fa hotahin'Andriamanitra ianao ao anatiny ity 10 taona ity. Asa anaty ny tananao hivavaka ho anao zay tompoko. Andriamanitra ray aona dia tsy mbola mifarana arany fotoana. Dia mitsodrano an'ireto vahoaka reto. Zay tonga eto Androany. Tsy ho diso zava-tsoa avy aminao zany. Na ireto manatrika ato amin'ny efitrano, na ireo tsy mahazo toerana fa ny ambony-driana any, na ireo mikarakara sakafo any atokotany sy ato ambony-driana, tsofina irano amin'ny anaran'i Jesosy, vokatra be amin'izay rehetra atao. Tompo Andriamanitra ho andingana 10 taona vaovao. 10 taona tsy mampahory, fa 10 taona hijinjana izay rehetra nafafinay, 10 taona ndraisana ivalim-pity lehibe eo anatrehan'Andriamanitra, 10 taona tena mijoka ny fahasoavana tsy miato ary manomboka eto tompo. Ny fitahinao tsy tsahatra ihany koa amin'ity fiangonana ity. Eto amin'ity fiangonana ity dia misy mpanompon'Andriamanitra maro be atsanganao. Eto amin'ity fiangonana ity dia misy mpanompon'Andriamanitra maro be hotahinao. Eto amin'ity fiangonana ity dia misy vahoaka maro vontsenao. Vahoaka maro vontsenao. Vahoaka maro be vontsenao amin'ny alalan'ity fiangonana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy mivavaka sy mitsodrano an'ireo pasteur rehetra izay efa nandalo teto aho, naiza posta hitolany fiangonana, mba nikely aina teto izy ireny tsy fantatra hoe izy avy tompo, fa hotahinao ihany koa reny mpanomponao reny. Mivavaka sy mitsodrano an'ireny mpiandraikitra rehetrarehetra ireny tompo, namafy ny fotoana ny tato, nikely aina nandohalika ny vavaka ao amin'ny asan'Andriamanitra, nandony volany amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tompo tsarovy ane reny vahoakanao reny. Reny rahalahy olona, diakona, intercesseur, délivrance, reto chorale sy choriste rehetrarehetra mpiteny zava-maneno, ny komity, ireo mpanomponao rehetrarehetra tsy voatanisa, ireo sampana sekoly sabata. Tompo ho tsarona manokana ane reny mpanomponao reny. Andriamanitra ny hitahiry anao ary hopakato amin'ny teny ane ianao, fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany. Mahereza, eny mahereza ny tanan'ny tompo ane ho amin'izao fiangonana izao, hatramin'izao ka ho mandrakizay hiteka mahafan'ny tompontsika sady miteny mafy manao hoe amen. Miteny mafy manao hoe mazao toerana tompoko.